dingana tsy maintsy arahan'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony atao hoe fanohanan-kevitra na soutenance de mémoire alohan'ny azahoan'izy ireo ny diplôme. Niroso tamin'izany ny mpianatra sasany tao amin'ny sekoly ambony tsy miankina GSI androany tetsy amin'ny Falida-Antanimena. Tafiditra amin'ny fandaram-pianarana ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ny atao hoe soutenance de mémoire na ny fanohanan-kevitra alohan'ny ahazoan'izy ireo ny diplôme. Mpianatra ny sekoly ambony tsy miankina GSI no niatrika izany androany tetsy amin'ny Falida-Antanimena. Rehefa avy nanao fianaran-kasana stage tany amin'ny orinasa ireo mpianatra dia mandrakitra izay natrehany am-boky ary mitondra izany eo anoloan'ireo mpitsara ary hatrehany avy any ministera PIA. Eto amin'ny sekoly ambony GSI moa zany araka ny maha gré pavetage militaire azy ihany koa dia miara-miasa foana izay ny ministera alohan'ny atongavana itony soutenance itony dia tsy atao foana ilay izy fa efa misy dingana maromaro zany nalovan'ireo mpianatra ireo ao anatin'izany zany ny examen izay ataon'izy ireo indroa isan-taona miaraka amin'ny ministera. Ramatoa Kely Ravaka dia anisan'ireo mpianatry ny GSI sampana management des affaires ary niatrika asa tao amin'ny orinasa lehibe iray. Nanatotosany fanohanan-kevina izy androany ary ny famarotany ny vokatry ity orinasa ity nanaovany fianaran-kasa izay mivelabelary nanoloana ireo mpitsara. Anatin'ny politika ny université ny GSI ny fanatonana ireo mpianatra ka efa misokatra ankehitriny ny GSI eny an-dranona ohatra izay karakara varavarana misokatra manomboka rahampitso.